Tompoko vavy sy tompoko lahy, faly miarahaba ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity, ary ny zavatra izay ataontsika ato dia mbola tsy miova fa ny fizarana ny zava-misy sy ny fizarana ireo rehetra izay mandalo ao a Madagasikara. Holazaintsika tsirairay avy mo ireo rehetra izay miseho ao amin'ny nosintsika, dia ny lazaintsika voalohany dia ity anankiray ity. Jiolahy telo maty voatifitra. Jiolahy telo no lavo nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana sy ireo dahalo nanafika ny tanàna sy nangalatromby tany amin'ny fokontany Antsiranako distrikany Meva-tanàna. Ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany mo dia jiolahy telopolo nirongo basy sy fitaovam-piadiana no nandravarava ny tanàna sady namely vody basy izay sendra nifanena taminy. Tsy nilavolefona kosa ny zandaro sy ny fokon'olona nanao ny fanarandia ka nandositra ny 17 ambiny rehefa hitany fa maty ny telo niaraka taminy. Tafaverina soa amantsara amin'ny tompony daholo ireo omby very ireo. Izany mo ny zava-nisy sy zava-nitranga tany amin'ny fokontany Antsiranako distrikany Meva-tanàna koa dia lazaina aminareo rehetra. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia ity anankiray ity. Fa ny araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny groupement de la gendarmerie Vakinankaratra dia dahalo roa ihany koa no maty voatifitra. Mpangalatromby roa no maty voatifitra, olona roa nanolotra ny omby azy ireo no voasambotra ary tafaverina soa amantsara tamin'ny tompony ireo omby very ireo. Izany dia vokatry ny fiarah-miasan'ny zandary sy ny vahoaka ihany koa. Dahalo telo no nangalatra ireo omby ny aliny 13 septambra tany Ankazomirihoatra. Nampandreny zandary avy hatrany ny tompony omby raha vao natsikahatra ny maraina fa nisy naka ny ombiny. Antso avy tamin'ny olona tsara sitrapo no nahatratrarany zandary ireo dahalo ary nandritra ny fifandonana no nahafaty ny roa, mbola mitohy kosa ny fikarohana ireo namany. Izany moa ny vaovao izay navoaka ny groupement de la gendarmerie Vakinankaratra koa dia zaraina aminareo rehetra ihany koa. Zay moa ny mikasika ny halatromby sy ny ireo dahalo izay lavon'ny mpitandro ny filaminana, fandeha resika hiresaka kely ny mikasika lozam-pifamoivoizana izay nitranga tamin'ny lalam-pirenena RND iny. Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Mandraka lalam-pirenena RND ny omaly tokony tamin'ny 12 ora antoandro teo no eo. Camion lehibe iray nitsivalana ary saiky nivarina tanaty hantsana. Tsy nisy kosa ny aina naratra sy aina nafoy. Izany no zavatra nitranga tany Mandraka tamin'ny lalam-pirenena RND iny ny omaly tokony tamin'ny 12 ora antoandro. Rehefa voalaza ary nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Mandraka, ndeha resika hilaza zavatra kely izay nisy tany Mahajanga. Lehilahy iray no maty voatsatoka antsy. Teny amin'ny croisement Sotema no nitrangana loza tovolahy iray no fantatra fa voatsindrona antsy teo amin'ny firifany sy teo amin'ny fony. Raha ny fantatra dia ady teo amin'ny samy tovolahy ka lavony iray, rehefa hitany anankiray fa lavony iray dia nararaotiny nitsindrominy antsy ka naratra mafy. Ny entina tany amin'ny CSBD fa aveo nalefa any amin'ny hôpitaly Jean Paul D anefa dia namoy ny ainy ihany ity farany. Ilay lehilahy navandoza kosa dia efa voasambotra. Izany moa ny zava-nitranga teny Mahajanga koa dia ampahafantarina ianareo rehetra. Ny manaraka izay tsara ho fantatra dia ity anankiray izay ho lazaintsika ity. Lehilahy roa nahatratrarana fanamboarana fitaovam-piadiana. Rangahy iray sy tovolahy iray no nahatratrarana bala sy basy ary akora fanamboarana fitaovam-piadiana tao Andevonanahary distrikany Ambositra ny alarobia lasa teo. Raha nahazo vaovao momba azy ireo zandaro dia niroso tamin'ny fikarohana ka izao izy tratra izao. Fa maninona kosa raha toa ka posena ireto olona ireto hoy sasany izay maneho hevitra ao anatin'ny tambanjotra antserasera. Tsy hidirantsika lalina moa ny mikasika izay fa isika dia mampahafantatra foana ny zavatra rehetra mandalo sy ny zavatra rehetra misy. Ndeha resika hilaza zavatra manaraka izay tsara ho fantatra indray. Ity anankiray ity moa dia resaka zavakanto sy ireo zay mpanao kanto. Nialatsiny tamin'ny mpankafy azy sy ireo rehetra izay mpanaradia azy mo mpanakanto Dinaizy. Tsy afaka hiona amin'ny mpankafy azy indray amin'ny lanonana roa sosona tokony handraisany anjara ny mpanakanto Dinaizy noho ny antony ara-pahasalamana raha izay navoakany tao anatin'ny pejiny. Nialatsiny izy ary nilaza fa mitohy ny fety satria efa misy hisolo azy.
Izany moa ny teny fialantsiny izay nataony Dinaizy tamin'ny mpankafy azy sy tamin'ireo rehetra izay mpanaradia azy. Mino afa mikomprandra any Dinaizy ireo rehetra izay mpankafy azy satria miantefa aminareo io fialantsiny izay nataony io. Mirary soa ho an'ny mpanakanto Dinaizy, aingany hahazo hery sy angovo ary hahazo fahasalamana soa aman-tsara. Miresaka mikasika ny mpanakanto sy ny zavakanto izay isika dia ampahafantarina ihany koa ity anankiray ity. Nodimandry ny alahady 15 septambra teo amin'ny fahafitopolo taonany ity Tito Jackson, mpanakanto Amerikanina sady mpamorona rahalahin'i Michael Jackson ary mpikambana tao amin'ny tarika V Jackson 5 ihany koa. Tsy fantatra mazava moa ny antony nahafaty azy, saingy tratrin'ny aretim-po izy teo ampamiliana tamin'ny road trip raha ny nambarany mainigny ny momba an'ity fiodinimandry Tito Jackson ity. Zay moa ny mikasika ny Tito Jackson, koa dia namelany mamy izy ary namela zavakanto sy ireo rehetra tsara indrindra momba an'izany tontolon'ny kanto zany. Koa dia rest in peace Tito Jackson, mandria ampiadanana. God be with you, God walks with you. Rest in peace bro. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay kanto sy ny ireo mpanakanto izay, ndeha resika hiresaka kely ny fanaovam-beloma faran'ny PDS teo aloha. Tonga nanome voninahitra farany teny amin'ny lapan'ny tanàna ny filohan'ny repoblika niaraka tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta sy ny manam-pahefana samihafa. Notolorana maraboninahitra commandeur de l'ordre national ity olom-boatendry teo aloha ity nandritra ny fanaovam-beloma azy teny amin'ny lapan'ny tanàna. Ireto sary vitsivitsy hitantsika ireto moa dia ny sary tamin'izany rehetra izay voalaza izany teny amin'ny lapan'ny tanàna ny amin'ny fanaovam-beloma faran'ny PDS teo aloha. Tsy misy azo lazaina moa afa-tsy ny hoe veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay satria isika rehetra dia samy mbola hiaona, ka izany indrindra no antony hitenenana hoe veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Zay moa ny mikasika ny fanaovam-beloma faran'ny PDS ny Antananarivo teny amin'ny lapan'ny tanàna, ndeha resika hilaza indray ny trangana tsy fandriam-pahalemana ary izany ihany koa no amaramparanantsika ity video anankiray ity. Mafy ny nanjo ireo ponina tamin'ny fokontany roa tao amin'ny commune Imanombo, distrikany Antanimora Sidy. Daalo miisa 420 mirongo basy lakaomby miisa 20 ny 5 Aogosta 2024 lasa teo tao amin'ny fokontany Andebegny. Talohan'io dia efa nisy daalo manodidina ny 400 lahy ihany koa nangalatra ondry sy osy manodidina 50 mbola nandroba sy nandoro-trano miisa 27 ihany koa izy reo, ka olona manodidina ny 100 no sady very fananana no tsy manan-kialofana itsony. Manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana any am-ponina any an-toerana mba hijery maika izay hanampiana sy hiarovana azy reo fa efa tena mihorohoro isan'andro noho ny afitsoko ny dahalo.